tompoko lahy sy tompoko vavy. Vitany arahaba dia faly ho anay eto amin'ny lycée Paul mandray anareo. Ary indrindra falan'olana telo sosana neto amin'ny lycée Androany. Dia ny rentrée solennelle, dia aveo ny fanokafana ny lycée vita fanorenana tao aorian'ny fahasimbana nateraky ny fandalovan'ny rivo-doza fanel, ary ny farany dia ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 17 taona na lycée anty lycée ity. Satria io trano manoloana antsika io dia toerana izay karakaraina namboarina. Zany hoe date de création zany tamin'ny janvier 1912. Dia tamin'izay fotoana zay izy mbola cours supérieur d'enseignement. Dia nisokatra izy tamin'ny 16 juillet 1912. Ary natao handray ireo mpianatra mahay indrindra eraky ny faritra Menabe. Dia atao anisan'izay Baba Resampa, André Resampa, tonton Laurent Boudkek, tonton Driva Lucien, sinsisa anisan'izay nahay indrindra teto amin'ny faritra Menabe no nianatra tamin'io, ary io nanoloana antsika ity. Ity bureau raiky ity avao zany no teto mbola tsy nisy ny toerana aby maro eto. Dia tamin'ny 1924 izy nisy sous section industrielle. Dia nisy an'le angara le avaratra ao atelier. Dia tamin'ny 1929 nanjary nisy 2 sections. Section enseignement général, section industrielle. 1952 nanjary CCA na cours complémentaire d'administration dia nisy classement. 1956 dia nanjary CCTL, cours complémentaire du type local. 1957 nanjary CC, cours complémentaire. 1960 niova ou CEG, na collège d'enseignement général. De 1965 izy dia niova ou lycée mixte. Dia ankehitriny ary isika dia tamin'izany fotoana izany dia lavitra be tariny ranomasina. Nisy natao hoe boulevard de Philaos tany, nisy arabe, nisy poteau-ny Viramata any andrefana tany, tao koa ny village touristique. Lasa ny ranomasina daholo reo. Dia ankehitriny amin'izao sika miteny izao izahay no farany sisiny indrindra aty. Dia isa-taona izahay dia lasivatra ny rivo-doza. Fa farany teo dia niranahita ny fahavoazana nahazo anay. Teto izahay dia avery fanahy mbola velona, tsy nateny. Ny olona manontany dia izahay tsy afa mamaly fa dia tena tankina. Anao ahoana izahay ity? Aiza no atao ny baccalauréat? Aiza nianatra ireo ankizy ireo amin'ny taom-pianarana manaraka? Ary aiza itsika no hiasa? Na dia zany aza dia tsy kivy izahay fa niasa tao ambanin'le korotaka be tao foana. Rehefa mitsoky ny tsiko atimo, korofodrofoka be ao. Dia tenenin'ny olona, nareo ve proviseur tsy matahotra an'izay raha ny tragno io? Tsisy mavaly izahay fa dia ao miasa ao. Dia nandalo Andriamatoa président Andrajoelina. Dia niangavianay an-tanandroa izy président, andao tompoko mba hijery ny fahavoazanay. Dia tonga izy, na izy koa raha tonga teto dia tsy nahateny. Fa fahavoazana tsy roa matany nahazo anay. Simba iaby, tsy misy raha tsy simba teto. Dia nanontany président, cyclone ve nahatonga an'izao? Eny tompoko izahay. Teo dia tsy nisalasala Andriamatoa président, na ray minitra aza, na ray segonda. Dia niteny izy hoe amboarina ity toerana ity mba hahafahany ankizy hianatra amin'ny taom-pianarana manaraka. Tamin'izay dia nanomboka velom-bolo izahay. Ny sasany moa tsy mino. Aya koa amboara efa maro izay nampanantena izay. Aya, tsy mino an'izany izay, betsaka ny tsy mino.
dia nahazay nahazo an'iny teny igny moa dia nanaraka ny baiky ny ministra manaova cours gratuit amin'ny bac ianareo dia nanao izahay dia nateo aza ny fahavoazanay dia tafiakatra 46,24% ny baccalauréat-nay teto na dia 41 izy tamin'ny 2008 dia tafiakatra 46 ary amin'ity taona ity koa izahay dia nanokatra section classe de seconde efatra nanaraka ny baiky ny andriamatoa ministra zany hoe enina ny classe de seconde tamin'ny taona lasa zao izy dia lasa 10 10 section zany a seconde fotsiny dia miampy ny première sy ny terminale 19 section zahay misy ny problème table banc tsy misy mpampianatra tsy misy dia ny faharombona ny karoka ny draine sy ny chef cisco anjaranay zany proviseur ny anjaranao dia manokatra n'le section reo tateraha dia ny sokafana ny section dia nitady mpampianatra andriamatoa draine sy andriamatoa chef cisco dia fa mianatra reo zazareo zao nitady mpampianatra ihany koa izy ireo fa mpampianatra matematika fizika histoire zao ny tsy mbola misy kanefa ovava tsy ho ato zay satria efa betsaka ny misoratra anarana ampianatra reo mpijanaka etapo ihany na vita fianarana tany Tuliara mamonjy anay zay fa mana maîtrise zay mana licence tia-pianatsy ato zay proviseur zay tenindreo dia izany nanaovako hoe mety voava atoato le izy ary farany raha iverenany ilay fahavoazana atao amin'ny cyclone teo betsaka ho any tsy nino kanefa soa ihany fa teo andriamatoa Andry Rajoelina dia vita ny toerana mianatra izahay misaotra anao andriamatoa filoha Andriamanitra ne hitahy sy hanolo-tsainanao amin'ny fitondranao ny vahoaka malagasy. Misaotra betsaka ny ramatoa proviseur atsika nanao an'izay kabary sy fampahafantarana fampaitsahivana izay.